Mankalaza ny fahafitaonany ny fiangonana fanahy sy fiainana. Tary ny pasteur Ndranto Mahenina. Fotoam-bavaka no nanamariana izany mba ho fisaorana sy ho fiderana an'Andriamanitra noho ny fitantanany. Tetsy ny Colisée tsy adana moa no nanatanterana ny fotoana ka tonga maro ireo mpino kristianina ny ara-ny ombam-bavaka sy ny dera an'Andriamanitra tao anatin'ny vavaka sy ny hira fiankofana sy fangatahana ny fanahy masina izay notarihiny ireo mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa ianivon'ny fiangonana fanahy sy fiainana. Ny pasteur Ndranto Mahenina no nampita ny toriteny ary nanamafy ny anjara toerana sy ny lanjan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainany kristianina. Sitrapon'Andriamanitra tsy ahitana tory. Tsy ao anaty planan'Andriamanitra mihitsy ny mampiady sainanao isan'andro isan'andro. Tsy ao anaty planan'Andriamanitra mihitsy ny mahitanao mitoloko ao anatina ranomaso. Tsy ao anaty planan'Andriamanitra, tsy ao anaty programma. Tsy Andriamanitra mihitsy, tsy tontolon'Andriamanitra, tsy atmosferan'Andriamanitra ny fiainana fijaliana lava miaraka amin'Andriamanitra. Fa ny sitrapony fiainana sy fahatateraka an'izany misy fanahy masina mila mpitrerina aty anatytsika. Nisy ny fanokanana sy fanosorana ho mpitandrina sy diakona tamin'ity fotoana ity ka nisy 4 mirahalahy ireo natokana ho mpitandrina. Raha 12 mianadahy kosa no nosorana ho diakona izany nampitondraina ny promotion santatra. Fotoana ihany koa izay niarahana latabatra tamin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary nofaranana tamin'ny fanapahana sy ny fizarana ny mofomamy izany. Noho ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo dia mankalaza ny fahafitotoana ny fiangonana fanahy sy fiainana, fitotoana namafazana, fitotoana ny sedrana, ny zana toetra, kanefa fitotoana ihany koa nandraisana vokatra ara-panahy ary dia anisan'ny isaorana ny tompo ihany koa ny amin'ny androany satria ity fotoana ity dia nanangana ny tompo mpanompo 4 mirahalahy izay anamafia ny fiarahana miazakazaka ao amin'ny tompo dia ho isan'ny mpitandrana zany reto rahalahy 4 mirahalahy reto miaraka amin'ny vadiny moa zany ao anatin'izao asa fanompoana izao ary tsy adino ihany koa ny 12 mianadahy izay nitokanana diakona izay tao anatin'ny hoe promotion santatra moa zany ao anatin'izao fankalazana ny fahafitotoana ny fiangonana fanahy sy fiainana izao. Ny zavatra tsapa dia tena hoe misy fizahan-toetra, misy fisedrana, misy zavatsarotra ary tsy mora zany hoe mitory filazantsara zany tsy vitany hoe mitory tsotra amin'izao mizara teny fa misy fiainana zaraina ary zany fiainana zany tena mitraika amina mpanompon'Andriamanitra mihitsy mba hatonga n'ilay fiainan'i Jesosy ihany koa iseho sy ho voazara ao anatin'izany. Kanefa tao anatin'izany fisedrana rehetrarehetra zany dia niseho koa ny voninahitr'Andriamanitra vao maika misy ny mandroso miorina dia raina Jesosy satria mitatra ny fiangonana ary ho azy rery ny voninahitra. Ny zavatra anetanana dia ity hoe efa tena kely sisa dia ho avy Jesosy ary ilaina ny fiombonana amin'Andriamanitra. Raha azo atao dia amin'ny fotoana rehetra mihitsy. Kanefa dia nisy fotoana manokana izay natokany fiangonana mba iarahana miombom-bavaka, mianatra tenin'Andriamanitra, mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy dia anasana ianareo isaky ny alatsinainy ao amin'ny bâtiment izay maika Analakely any amin'ny grande salle any amin'ny rihana faharoa alatsinainy amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora latsaka faefany. Isaky ny alakamisy ihany koa dia misy ny fotoana iarahana mivavaka sy fifadikanana manomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 2 ora mivavaka sy fifadikanana. Io ny toerana kosa dia etsy Anjanahary, etsy amin'ny Foibe Anjanahary eo akaikin'ny lycée Miarantsoa eo mahita plaque hoe fanahy sy fiainana. Efa miamitatra any amin'ny faritra eto Madagasikara ny asan'Andriamanitra ho an'ny fiangonana fanahy sy fiainana toy ny an'ny Toamasina sy Antsirabe.
So